amboarina ny ampahandalana miditra ao amin'ny fokotany ny mora feno midina mankany amin'ny bureau-ny fokotany ny mpandrara iray ao an-toerana no tomponantoka amin'ny fanaovana ny lalana ity mankasitraka zato isanjato an'izao fanatsarana izao ny lehibe ny fokotany ny mora feno Razana Bonjy Roland. Kasika lalana ity dia mazava ho azy fa misy opérateur économique anankiray izay anokatra magasin amin'ny toerana ity dia manana initiative izy anatsara lalana teto dia lalana izay fanampijalan'ny vahoaka tanaty fotoana maro ka nandalo taminay fokotany taratasy fangatana izany dia navemenay ny avinay fa ekenay tanteraka ny anamboarana an'ity lalana ity satria ilay vahoaka niakatra any amin'ny ambaratonga ambony izay taratasy izay dia ny permis de construction izy ireo moa zany permis afandreo manao anazy tokony hiverina tany amin'izay na izy ireo nametraka an'izay amin'izay hoe tonga ny permis ka hanomboka ny lalana izy ireo afanaina lalana mpivarotra fa izy ireo avy hatrany zany niresaka tamin'ny mpivarotra ary araka ny vaovao eritreritro tamin'ny maraina dia ny mpivarotra ihany no nanala ny ny entany zareo teo ka aminay zany dia heverinay fa tsy tokony isy tsakatsaka natao amin'ny fanamboarana ity lalana ity satria tena tombotsony vahoaka mora feno tanteraka no ilaina mikasika ity lalana ity. Niteraka disadisa tamin'ny mpivarotra teny amin'ny faritra misy an'io lalana asina fanatsarana io sy ilay mpandrara ity asa natao ity satria dia tsy maintsy noesorina aloha ny mpivarotra mba hahafana manatanteraka ny asa fanamboarana. Nanomboka ny talata 13 Jona izany raha ny vaovao azo teto an-toerana vinavinaina amin'ny alakamisy 12 Jona no hifarana ny asa izay atao ao amin'ny fokotany ny mora feno.